Ry havana malala ho ampitomboina ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Efa nanao an'izany teo amintsika izy tamin'ny andro rehetra tany aloha, ary irintsika mba hitombo isan'andro eo amintsika izany. Angatahako manokana ianao androany mba anaraka tsara hiresaka ny amin'ny lohahevitra ny amin'ny hoe fahatanterana isika eo amin'ilay lohahevitra ankapobeny hoe mba ho fiangonana tsy misy pentipentina. Andao hivavaka tsika angataka taridalana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitro, fantatro fa hiteny manokana amin'ny mpiaino rehetra ianao androany amin'ny alalan'ny teninao. Ianao Andriamanitro, anaisotra izay rehetra tsy avy aminao, fa izay rehetra nambolenao kosa dia mba ho voatsara hamokatra be ao am-pon'ny mpiaino rehetra ny izany voan'ny teninao izany. Tononoko amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, tamin'ny farantsika tamin'ny fandarana teo aloha dia niresaka ny amin'ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Mateo 5 dia ny 9:20, izay Jesosy izy tenany mihitsy no niteny an'ity teny ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana rainareo izay any an-danitra. Tanteraka tahaka ny fahatanterahana Andriamanitra. Io no resantsika hoe ahoana moa izany fahatanterahana voalaza eto izany, mba afaka ny anantenana izany avy ilay mpanota mahantra efa nanao zavatra ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Izao no voalaza amin'ny Jaona 1, toko 1 dia ny 9:9. Jaona 1, toko 1, ny 9:9. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Mpanota isika, aoka ho ekeny izany. Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Izany fanambaran'ny soratra masina. Raha toy izantsika ilay fanambaran'ny Jaona teo ilay hoe raha hoy isika tsy mananota isika dia mamita tena isika ary ny marina tsy ao anatintsika. 9:7, Jaona 1, toko 1, 9:7. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandaingy azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Fa niresantsika hoe izy any amin'ny fitoerana masina any an-danitra dia mamela ny helokantsika amin'ny fifonana izay ataony ho antsika ary mikosoka tanteraka ny fahotantsika amin'ny andro fanavotana, amin'ny andro fitsarana ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra. Tsy zavatra foroporon'ny tsaina izany, tsy tombatombana fotsiny an'olombelona izany, fa ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany. Ary dia inoantsika fa Andriamanitra tena hanao izay hahatonga antsika hahatratra n'ilay fetran'ny fahatanterahana izay tiany hananantsika. Averiko ihany hoe maro ny olona mandefindefitra amin'ny zavatra fahotana izay heveriny fa kely izany fa tsy dia maninona loatra. Tsiry ava malala, fahatanteраhan-toetra izany no takian'Andriamanitra amintsika ary tsy afaka ny ho latsaka izany mihitsy isika raha mbola tiantsika ny ho isan'ireo izay ho vonjena. Raha mbola tiantsika ny ho isan'ireo izay ho azo ampidirina any an-danitra dia tsy maintsy hatratra ny fahatanterahan'ny toetra isika. Andao vakitsika ny Romanina. Romanina toko 9 dia ny 2:12.
Epistilo an'ny Romanina toko 4:2 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Io zany ilay manambara fa nahatratra ny fetra ny fahatanterahana dia ny ho fandovana ny fiainana mandrakizay. Dia inavy ilay voalaza teo, afaka tamin'ny ota, tonga mpanompon'Andriamanitra, manana vokatra ho amin'ny fahamasinana, ary rehefa avy eo fiainana mandrakizay. Ravina malala, io lay resana hoe fanamarinana amin'ny finoana sy fanamasinana amin'ny finoana, ary rehefa avy eo dia andray fiainana mandrakizay, ho andray ilay fanjakam-boninahitra hiaraka amin'ny Kristy, hiara-hipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianany, tahaka ny efa hipetrahany eo amin'ny seza fiandrianany indray, satria efa naharesy izy. Apokalipsy 3:1-2 zay nitanisaiko zay, tsara raha ho vakitsika mihitsy ny fomba hitenenan'i Jesosy azy. Jesosy no miteny eto, zay maharesy dia avelako hiaraka mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka ao amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ravina malala, Jesosy ilay efa mipetraka amin'ny seza fiandrianana any an-danitra, dia izy koa no miteny amintsika hoe hiaraka hipetraka aminy amin'izany seza fiandrianana izany isika. Rehefa mandalo an'ireo dingan'ny fahatanterahana ireo. Inona tsara hoe ilay dingan'ny fahatanterahana? Fanamarinana, zay ilay hoe afaka amin'ny ota, ary rehefa avy eo fanamasinana, tonga mpanompon'Andriamanitra manana vokatra ho amin'ny fahamasinana, ary aorianan'izay fiainana mandrakizay. Ravina malala, tsy latsaka izany ny zavatra takian'Andriamanitra, kanefa efa nanao an'izany ho antsika rehetra izy amin'ny alalan'i Kristy. Raha isika tsy hanao tsinitsinina n'izany, fanomezana maimaim-poana ho amarinina maimaim-poana, fanomezana maimaim-poana ny ho amasinina maimaim-poana, ary rehefa avy eo afaka handova fiainana mandrakizay, omem-boninahitra hiaraka hipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianana maimaim-poana. Fa zao ny anjarako, ny anjaranao, ny anjarantsika dia mametraka feno ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra. Eto dia mbola iverenako ihany ilay sary efa niresantsika izy ity. Jesosy ao Maty 7:14-14 vakitsika ihany ilay fanambaran'ny soratra masina, Maty 7:14, dia zao ny sary nataon'i Jesosy ny amin'ny izay mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Vakitsika hatramin'ny 7:17, Maty 7:17 sy 14. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana sy hivavahany ho azy, fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantona ahy, fa anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ravina malala, fahatanterahan'ny toetra dia toy ny fahatanterahan'ny zaza. Fahatanterahan'ny zaza. Hoy Jesosy hoe, anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ny zaza mahita tsika fa ny zaza dia betsaka amin'ny mahazaza azy, dia betsaka no manao zavatra izay veritsika fa tsy tokony atao. Angamba ohatra hoe mahita jiro izy, labozia mirehitra, mamay, fa ny zavatra mahamaika azy dia ny handray an'iny amin'ny tanany, izay tsy tokony atao, ho may eo izy. Angamba mahita tsika zaza mipetraka eo amin'ny tany eo dia milalao vovoka eo amin'ny tany eo, zavatra tsy tokony atao. Kanefa
manana ny fahatanterahany toetra ny zaza. Satria nahoana eo amin'ny dingan'ny fiainana misy azy dia hitsi-po, innocence, tsy fananan-tsiny, zany ny azy ny fiainana. Ry havako malala, tianao ny anona fahatanterahany toetra, aoka ianao andeha tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Olombelona mpanota manana ny fahalemena, manana tsy fahatanterahana, kanefa mandeha tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Efa nivakitsika ilay teny nitenenin'ny apôstôly Petera ao amin'ilay Petera 2 hoe olona tokony hanahoana moa tsika zany raha ohatra ka ho avy indray Jesosy. Petera 2:7-7, koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra zany ianareo dia mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ry havana malala, na dia mpanota aza noho izay nataon'i Jesosy ho antsika dia afaka ny joro tsy misy tsiny eo anatrehan'i Jesosy isika. Endre zany tombontsoa omen'Andriamanitra antsika. Tsy ahita fiainana ohatran'izany isika raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao misy fahotana ity, dia ny hoe olombelona mpanota kanefa dia nanolo tena ho azy, nandray azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fomba feno, ary dia namboariny ho tonga zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tsisy tsiny, zanak'Andriamanitra mahatratra ny fahatanterahany toetra. Ao anatin'ny mahampanota, sahala amin'ilay zazakely mbola manao zavatra tsy tsara, zavatra tsy tokony atao, kanefa tanteraka, handova fiainana mandrakizay. Zany no efa nataon'i Jesosy ho antsika, zany no efa nataon'i Jesosy ho anao. Ary averiko ihany ilay zavatra efa niteneniko naverimberina teto hoe fahatanterahany toetra io ry havana malala, indraindray ao amin'ny fiangonana ohatra ny tsy dia eritreretina loatra izy io. Ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, ny adidy ao amin'ny fiangonana, ny rotoroto eo amin'ny asa fanompoana, ny fifaliana tafaraka ao am-piangonana, zany dia zavatra maharevony maro, fa ny fahatanterahany-toetra dia ohatra ny tsy dia jerena loatra. Hitahinao anie Andriamanitra mba tsy ho isan'izany intsony isika, tsy ho isan'izany intsony ianao manomboka izao. Dao hivavaka isika. Andriamanitra, sotranao zay fa nampianarinao anay teto androany ny amin'ny fanamarinana sy ny fanamasinana mba hahatonga anay hahatratra ny fahatanterahana, ary dia mba hahatonga anay ho isan'ireo izay andova fiainana mandrakizay. Andriamanitra, ampio izay mba hoendry, ampio izay mba handeha amin'ny kitsi-po eo anatrehanao, ampio izay mba hiaina amin'ny fiainana misy tsy fananan-tsiny. Maro ireo mpanomponao ny aina tamin'izany, ary efa nomenao azy ny teny fikasana fa dia ho isan'ireo izay andova fiainana mandrakizay izy. Andriamanitra, mba maniry izay mba ho isan'ireo. Angatanay ianao mba hanampy anay, hanananay fotsotra ka dia handray tanteraka an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ary dia izy kosa no hanome anay ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Andriamanitra, mivavaka manokana aminao aho ho an'ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Ho tahinao anie izahay rehetra mba hanana fahitsim-po izay tena farany tsara indrindra takatry ny sainay na ambarany teninao, dia hanaraka an'izany anie izahay, dia mba ho isan'ireo izay ho hamarinina, ho isan'ireo izay ho hamasinina, ary mba ho isan'ireo izay ho azo ampidirana. Nonoko amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.